Ohatra mipôzipôzy. Tsy maintsy misy foana mipôzipôzy. Amp'izay ny pôzipôzy sy ny resaka mananiany kely fa tonga dia hiditra ny resaka antsika dia hoe kinga vody fahavonjy-saina. Izay indray izany ny votoatin-dresaka androany. Iza no kinga vody? Ny malagasy ve? Sa ny olombelona rehetra eran-tany? Valy dia iray ihany. Ny olombelona rehetra dia kinga vody daholo. Vao manomboka eo amin'ny miala sakana ianao dia tsy maintsy kinga vody. Satria eo ilay tsirom-panentana ao anatin'ny vatana. Na lehilahy na vehivavy dia tsy maintsy efa natoraly amin'ny vatantsika olombelona izany. Tsy ny malagasy ihany fa eran-tany. Ary iza ilay votsatsaina e? Ny atao hoe ny fanazavana an'izay dia hoe ilay tsy fahalalana. Any amin'ny tany mandroso. Raha mbola tsy ampy taona ary. Maro ange ny olona tsy ampy taona miditra ao anatin'ny hoe lely any amin'ny tany mandroso e. Any nefa tsy bevoka. Any amin'ny tany mandroso mianatra tena milofo be mihitsy ny mpianatra. Miditra any amin'ny oniversite mianatra. Manao sipa izy milely izy tsy bevoka. Eto Madagasikara nefa mianatra vao milely indray mandeha tonga dia bevoka. Inona ny anton'izay? Ilay tsy fahalalana. Tsy fahalalana ny anton'izany. Tsy ampy fahalalana ny malagasy. Aiza ary no tokony hoe tadiavina ilay fahalalana e? Miainga vao atokantrano voalohany indrindra. Ary mitodika aminareo ray aman-dreny aloha. Ray aman-dreny malagasy rehetra. Ny ray aman-dreny malagasy miditra ao anatin'ny tokantrano dia mahafantatra tsara fa ianareo mivady dia olona tsy nanomana tokantrano ny tafiditra tao. Rangahy ny asa, indry mbola tsy ampy taona bevoka tsy maintsy mivady ianareo roa. Misy ny tokantrano malagasy vao homana fa vitsy fa ny ankamaroany dia izay daholo, tsy ampy taona dia tsy maintsy miala mianatra, tsy afaka manohy fianarana intsony dia tsy maintsy manambady. Dia inona mampatonga anareo ray aman-dreny tsy milaza ny zanakareo ny zavatra tokony ataony satria fantanareo tsara fa ratsy ny nataonareo ray aman-dreny. Ilain'ny lely tao anatin'ny tsy fahalalana no nampatonga anareo ray aman-dreny solafaka. Dia zanakareo atoronareo ohatra ny tsy fahalalana nataonareo. Inona ary izany no tokony nataonareo ray aman-dreny mba hoe haneken'ny zanakareo ny torohevitrareo? Omeo fitiavana ny ankizy. Tsy ampy fitiavana ange ny tanora malagasy izay mampatonga anazy mandeha mitady lehilahy aingana be hoe andeha tady lehilahy satria inona manafaka ny an-tsaiko. Nefa inona? Biby ny atononako. Tena azo. Ngeza be ny kibo avy eo dia hoe iza ny zanako tena? Iza ny vady? Iza ny bevoka tena? Izay no ao an-tsain'ny ray aman-dreny. Fa tsy mba nenjehany eritreritrareo hoe ray aman-dreny. Nareo ray aman-dreny tena takizay natory ihany ilay zanako mba natory hoe izao ny atao mba tsy ho bevoka. Dia mampalahelo ange eo ihany eo. Raha ohatra izao ka tsy mahay ohatra ny zanakareo farany any am-pianarana dia tonga dia fanambaniana ny ataonareo ray aman-dreny. Zako ange mpandiniako lasy teny e. Ataoko maty tena raha ohatra tena ka tsy amin'ny farany raha tsy tafita fianarana eo. Matiko tena. Hitanareo izany, ratsy ange izany. Ratsy izany toe-tsainareo ray aman-dreny izany. Tianareo hivoatra ny zanakareo, ianareo manova famindra voaloha. Raha tsy nahay ny zanakareo miaraka mipetraka manoro ny zanakareo eo ianareo. Raha ohatra manoro lesonampitiavana ianareo ray aman-dreny hoe inona tsy nety tao. Ay dia ataovy ary hoe dia manao izy ka hitanareo fa hoe hainy ilay nataony marina ilay izy dia dokafanareo ray aman-dreny. Tena hitandresany fa mora kely, tena tsara be mihitsy ilay izy. Tena tianeny tianeny be mihitsy raha ohatra ka manao raha ohatra ny foana ilay izy amin'izay kely mba mahay e. Vao mandoka ny zanakareo ohatra an'izay ianareo ray aman-dreny dia hitanareo tsara fa lasa mahay.
tia mikarokaroka, lasa mitady voka-tsoa, mitady fahombiazana matetika ny zanakareo ary tiany foana ianareo ray aman-dreny ho dokafana. Tsy ampy an'izany fandokafana izany ny ankizy ao an-tokantrano. Dia izay mampatonga ilay ankizy lasa manaonao foana. Milaza nareo maray aman-dreny fa menatra be ilay izy. Menatra be no miresaka lely, kanefa nareo dia nahavita nanamboatra zazakely. Fa avaiza io no mivoaka io zazakely io? Anjely nga nanapotsaka ilay zazakely avy ao anaty kibon-dretao ary maman. Nareo vady ange nosanosana tany ambony-fandriana tany e. Dia oako izay ilay mety tsara velantsika. Any am-pianarana metomboka kilasy fahaenina dia enarana ny am-pianarana, ny fihaonan'ny ranomaina, ny tsirivavy, ny tsirylahy, ny fanisana andro, roviana ny vehivavy no bevoka. Inona no tokony atao? Enarana ny am-pianarana izany. Dia lazaina fa hoe resaka tsy tokony resahana izany fa mbola tsy ampy taona. Tsy ampy taona ahoana? Andrasana ho kibon-geza be ve izay vao hoe ho tonga taona? Dia mila manova famindra ianareo ray aman-dreny amin'ny fitaizana ny zanakareo satria ny toe-tsainareo ray aman-dreny ihany no lovain'ny zanakareo dia rahatrizay rehefa manambady izy dia ohatran'ny nataonareo ihany no averiny rehefa miteraka izy. Ho an'ny tovovavy malagasy indray, indririka kalapiso kely dia oaka izay ilay mipingapinga. Raha hanao sipindry, manao sipindry, tsisy maharatsy an'izany. Fa ilay lehilahy miaraka amindry rehefa miteny andry hoe andao lely dia tsy mahazo manaiky an'izany ndry. Amotika ny ho avy-ndry ny tanjony. Ndry anie raha be voka eo dia tsy maintsy hanambady e. Ary ny tena loza raha ohatra ka tsy hakavady indrisy fa andeha handositra dia inona ny ataondry? Ny mampalahelo dia potika ihany koa no avy zanakareo tokony hanana ho avy mamirapiratra. Ianareo mivady nefa tsy hanasa dia lasa mampalahelo na te ho tafita ilay zanakareo dia tsy afaka hoe ho tafita any fianarana lavitra fa mianatra kely eo dia tsy maintsy miala mianatra. Tsisy azany ankizy zany naniry hoe izany tsy te ho tafita e. Te ho tafita daholo ny ankizy fa ilay fahalalana no mbola tsy ampy. Mandalo an-tanan-tohatra daholo ny fahalalana rehetra e. Ary fianarana daholo ny fiainana, izay mampatonga antsika olombelona mianatra. Ny fianarana any am-pianarana koa tsy vita ny indray mandeha fa mandeha tsikelikely. Raha ohatra hoe ka te hisaraka amindry ilay lehilahy miaraka amindry kalapiso kely, hoe tsy te hilely ndry dia hisara ao tany. Sara ao tany satria lehilahy tsy hilaivana azy. Mbola ampisimpanareo izao dia efa izao ny anaovana indrika manko rehefa mpivady eo. Daroka alika sy felaka sy totondry mahazandry mangana isan'andro. Ny ho avy-ndry banjinina meloa izay ndry vao miraikitra amin'ny lehilahy. Rehefa tafita fianarana ndry eo ndry vao afaka mandinika hoe inona marina, iza marina no ho vadiko indray androany. Afaka manao sipa ndry fa ilay milely ho bevoka izay tsy azo atao. Ho an'ny lehilahy indray, lehilahy mbola tsy hanasa, lehilahy mangidia te hilely, be dia be ny kapoty. Oaka izay ilay fitaka sy lainga. Io fitaka sy laingalainga atao lisana io mampatonga an'ilay ho avy lisa mipotika. Lehilahy nefa rehefa tonga ao amin'ny tokantrano avy eo tsy manam-bola, ho velomin'ny lehilahy amin'iny ity zanak'olona. Oaka izay. Raha te hilely lehilahy be dia be ny kapoty. Any amin'ny dokotera any misy atao hoe vasectome. Manao an'izay vasectome izay dia amin'izay tsy bevoka ny zanak'olona raha ohatra ka te hilely. Ary oaka izay ilay hoe te hamaky vody. Rehefa manambady lehilahy izay rangahy mila vehivavy virjiny. Inona ny mampingapinga lehilahy andeha hamaky vodiny zanak'olona nefa lehilahy mila virjiny? Dia aza milely koa. Rehefa hanambady vao milely dia amin'izay lehilahy mahazo virjiny. Fa lehilahy raha ohatra zatra milely etseroa dia tady tsara fa olona tsy virjiny koa tsy maintsy ho lasa vadiny lehilahy. Dia izay izay ny lesona ao antsika androany. Ny kinga vody dia ny olombelona rehetrarehetra kinga vody daholo. Fa ilay votsasaina, ny saintsika malagasy ny mbola lesy fahalalana mbola ela. Noho izany mila maniva famindra na ny ray aman-dreny na ny tovovavy
hiditra amin'ny tokantrano na lehilahy ho raim-pianakaviana rahatrizay. Eo mankasitraka tompoko.